vao telo herinandro izay ireto fianakaviana ireto no nanofa ity trano ity. Tamin'ny alalan'ny mpanera no nahitana ilay trano izay azo lazaina fa tsara tarehy no sady eo ampovoan-tanàna ihany koa no tony tsy azo antoka kokoa raha ny fandriam-pahalemana no resahana. Nanomboka ny asabotsy hery ny lasa teo izy ireo no nahatsikaritra fa misy tranga hafahafa izay tsy takatry ny saina ary miha mampatahotra tsikelikely toy ny nofo ratsy ary ny fahenoana fofondranomanitra midofaka tsy fantam-piaviana manerana ny efitra rehetra amin'ny fotoana tsy voafaritra. Izy io moa zany voalohany misy an'ilay zandriko anankiray zay ao moa zany fito mianaka zay no mipetraka tamin'ny trano zay le tena mipetraka zany dia le zandriko anankiray mahatsikaritra zavatra hafahafa zany amin'ny alina. Ny alina izy mahatsikaritra zavatra hafahafa dia efa nanomboka ny teny taminay hoe misy zavatra hafahafa ty trano ty. Za moa nanisany pessimiste kely tamin'ilay izy bon ça peut-être raha agnatin'ny lohanao zany fa tsy possible zany na hoe mety eritreritra mandeha dia andao fagnanaovantsika fotoam-pivavahana mba hisorohana an'le aiai madinidinika zany dia natao le fotoam-pivavahana. Tarin'izay fotoam-pivavahana zay teo zany zay vao nahatsikaritra zavatra ngeza be zay hoe nisy soratra tagnatin'ny trano. Ny soratra voalohany RIP. Zavatra tsikaritra ny zandrinay moa dia inona fa le soratra le nijerentsika niaraka teo igny mitombotsy kelikely isanandro. Izy no mipetraka koa dia mahita hoe tsy normal satria misy soratra vaovao foana isanandro. Dia hoe izy no manoratra an'ilay izy. Izy rery nefa no ao dia tena etaonao ihany hoe inona zavatra karaha ty zany e. Dia après nisan'ilay soratra RIP iny amin'izay moa revo ny andro ny asabotsy lasa teo igny dia ça a donné frisson à tout le monde. Dia après zany nomboka teo zay conscient hoe miexiste le zavatra miara-monina aminay. Tena tsy azonay mihitsy zany aloha ny tegna marina fa ny eritreritry ny ray trano zany dia hoe ho faty zay zany eritreritranay hoe atsika zany ho faty e. Dia bon niezaka hoe se communiquer aminazy dia tady moyen d'entente aminazy dia zao moa iara-malala zao ny zavatra misy. Tonga nitsidika ny efitra rehetra ny mpanao gazety ny alakamisy lasa teo taorian'ny fitsoam-ponenana ny alarobia alina nataony ireto fianakaviana ireto. Soratsoratra maro samihafa no tazana teo amin'ny rindrina sy ny tafo ary ny totohatra miakatra ao amin'ny ambony rihana. Teo mpamakina ny soratsoratra indrindra izahay no nidofaka ny ranomanitra tsy fantam-piaviana izay tena mahery fofona tokoa. Amin'ny alalan'io soratsoratra sy fofondranomanitra io no ahalalana fa manatrika eo ilay tompony ny soratra hoy ireo mpanofatrano. Any alalan'ny soratra dia iny le fofona enonareo androany iny niarantsika naheno angamba izy iny fa tsy hoe tantarana indray nareo amin'iny fa iny fofona manitra be iny. Zay zany moyen de communication. Janona manitra foana sa misy fotoana mivaova? Manitra foana izy ka. Mifindra chambre? Ia. Fa le parfum tsy miova? Tsy miova le parfum. Izy mbola tsy aran'ny seho vatana? Tsy mbola ka. Dia le soratsoratra io fitaovanao ihany no ratany sa zavatra tsy anarana? Dia tsy hainay mihitsy, tena tsy hainay, tena tsy fantatray zany inona le tena noratany, tsy hainay avy aiza zavony an'ilay izy. Iny ballon iny ndraika tao amin'ilay chambre anankiray izy iny, le chambre anankiray nitsiriantsika alohan'ny farany. Dia nalaina iny dia nisoratany zavatra maromaro misy an'ilay vidéo moa mamaky an'ilay hoe zao ny soratra nisoratany tamin'iny. Étonné be zay fa izy zany miezaka mi se communiquer aminay à travers na soratra foana zany ny moyen de communication aminay. Dia izy moa iny dia tezitra izy zany amin'ny départanay dia miteny hoe maniraka anay mba hijanona foana zany izy hoe mijanona anareo. Efa tapitra natao avokoa ny fomba rehetra toy ny fotoam-pivavahana, ny fandroahana demonia, fomban-drazana toy ny joro kanefa vao maika ahitana sy ahatsapana tranga vaovao mampiorikoditra foana tsy andro tsy alina. Ny alarobia alina lasa teo ohatra nisy toraka vera ny aingavy any ambony rihana ary saika nahavoy ireto fianakaviana ireto taty amin'ny ambany rihana. Mbola nitohy fanondroany moa io toraka vera miaingavy any ambony rihana io tamin'ny fotoana nahatongavany ny mpanao gazety teny an-toerana. Saika tsy vita ny fakana sary sy ny fanadidina torakovitra ny rehetra. Le izy zany zao le zavatra tena enjana aminazy. Vao miresaka zay dia fantany. Vao mandinika zay dia fantany ny zavatra dinianay dia tena mamaly an'le pensée-nay sy le zavatra teneninay mihitsy zany le zavatra soratany. Tamin'ny maly zany zay naka décision hoe andaontsika andeha tsika hifindra lohakany mba tsy atory ato zany antsika fa atory quelque part. Dia ny zavatra nisy rehefa zay en plein mangorona entana igny tobotoboka be daholo ny tagny tambony tagny
tamin'le toerana ny tsy diantsika teo igny tobotoboka be daholo ny varavarana de après zay nandeha tonga de sur le coup de misy ny zandrikely anankiray namagna atao aminay ato moa niverigna niakatra izy teo ampovoany teo izy nahazo valavala vera nisy vera ny valavalagna taminazy de ataoko hitatsika tao tambony tao le vera cassé zany ohatran'le zavatra nazo atsika androany nareo angamba témoin tsara teo fa nisy vera ndray nitorany atsika teo igny fivera io vera nagnanaovany joro tamin'ny latsinainy za nagnano joro tamin'ny latsinainy de ce qui est tellement étonnant atsika ka magnano joro ohatra agny amin'ny cimetière agny de apetraka atsika le zavatra de eo ihany igny verina eo tsika rapitso eo ihany le zavatra fa cette fois-ci lany le zavatra nametraka bonbon zay lany le bonbon nametraka tantely zay lany le tantely nametraka limonade zay lany le limonade en plus nifindra le vera findra le placen'le vera zany le valavala vera ty zany igny zany tegna tsy tignay tsony tegna trop zany tegna trop vraiment je vous dis que c'est trop manizingizina moa ny tompotrano fa tsy misy matotoa ny tranony ary tsy mbola nahitana tranga hafahafa toy izao ilay mpanera nahitana ilay trano moa tsy azo ny telefonina intsony tsy fantatra mazava ihany koa ny nanjoa ireo mpanofa trano teo aloha tsy mbola sahanaka ny entany izay tavela tao anatin'ity trano ity moa ireo mpanofa trano raha tsy milamina tanteraka ny toedrarà mba hisoroana amin'ny mety ofisiny arakaraka tsy hita maso